Tompoko lahy sy tompoko vavy, manoloana ny tranga misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny tranga fisamborana olom-boafidy dia ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo, Ramatoa Clémence Raharnirina sy Andriamatoa Alban Rakotoarisoa. Ny tenako Gasikara Fensoa, izay solo-mavim-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo, no sady filoha nasionaly mpitarika ny vovonana mouvement Gasikara, dia manameloka tanteraka ny fisamborana izay natao tamin'ireo olom-boafidy ireo. Tranga izay sokajiko sy sokajinay ho isan'ny fanotonana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampanjakana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny repoblika ny Madagasikara. Ankehitriny dia miantso atsika olom-boafidy rehetrarehetra izay lanim-bahoaka teto Antananarivo dia ny solom-bavam-bahoaka rehetra 12 mianada na lany tamin'ny anaran'ny antoko inona na antoko inona, miantso ihany koa atsika olom-boafidy izay mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo lany na tamin'ny antoko inona na tamin'ny antoko inona, ary miantso ihany koa anireo solom-bavam-bahoaka izay manodidina Antananarivo dia Antananarivo Avaradrano sy Antananarivo Atsimorano na lany tamin'ny anaran'ny antoko inona na antoko inona, andesika hitambatra iray feo ka iaraka iady amin'ny tia délestage sy fatapahan-drano izay memitombo isan'andro iainany vahoaka ity. Fotoana zao ijorotsika olom-boafidy izay nampindraminy vahoaka fahefana ka isolo vava azy ireo, ijoro isika ho amin'izany ady amin'ny délestage sy ny fatapahan-drano zay efa natomboky Clémence Raharnirina, Alban Rakotoarisoa ary Lily Rafarala ity. Koa satria moa ny délestage sy ny fatapahan-drano dia tsy misy idirana loko politika na antoko politika fa na manohitra ny fanjakana ianao na pomba ny fanjakana ianao dia samiarana zany délestage sy fatapahan-drano izany. Voalohany, andeha isika iray feo ny amin'ny fijoroana amin'ny alalan'ny hetsika izay tanterahan'izy ireo ny amin'ny 5 ny volana septambra ho avy izao, satria ny tenako Gasikara Fensoa dia efa nanamafy izany tamin'ny fandraisam-pitenenako nandritra ny fiaonana tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta sy ny prime ministre ny amin'ny tsy fanekena intsony an'izao délestage sy fatapahan-drano izao, ary ijoro anapaka ny fampindramana fahefana andreo tompona ndraikitra izay tsy mahatsiaro tena sy tsy mametra-pelana nefa tsy navita ny andraikitra izay nampindramin'ny vahoaka azy, indrindra fa maolom-botendry azy. Faharoa, manao fanambarana ihany koa ny tenako ny amoahana tsy misy atakandro an'izany mpanolotsaina ny tanàna Clémence Raharnirina sy Alban Rakotoarisoa izay nisy amorona androany izany, satria miteraka fikorotanana sy miteraka fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny repoblika ny Madagasikara izany. Ety ampamaranana dia manamafy izay antoko vovonana MG na ny mouvement Gasikara izay isan'ireo nanao sonia ny taratasy fangatahana izay nataony izy menada ary natolotra ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra ary nokasaina ho ateriny eny amin'ny préfectura amma mpandray anjara tao anatiny zany taratasy fangatahan-dalana zany, dia manamafy hatrany izahay fa miombina tanteraka ary miantso atsika amoaka azy ireo ary miantso atsika ihany koa anampy azy ireo amin'ny hetsika zay karakaran'izy ireo ny 5 ny volana septambra ho avy izao. Ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazantsika, ratsy iza ratsy ianao dia iandry an'iza isika, ary ratsy androany iandry oviana isika. Tsara mahampapantatra ny toejavatra zay nitranga tamin'ny maraina teo zay niarahantsika ny salahy, niarahantsika naneho ny firaisan-kinantsika eto Madagasikara, ka eto ny vatatena koa dia magnome fisaorana antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka manerana ny nosy naneho
firaisankinatsika manoloana ny antsonjay ataon'ny fanjakana, fampiororona, famoretana ny piraitan-drazana indrindra ho an'ireo zay mahery fotsika manerana Madagasikara zay mitsangana mahasahya, miteny, mijoro, mitsangana tsy mankasitraka an'izao fijaliana, fahoriana zay mahazo an'ny firenentsika izao. Misaotra ihany koa andreo anabavitsika, rahalahitsika, baba ndraiky Clémence moa amin'izao andro hariva izao zay mbola maneho fijoroany na dia eo ny fanaraha-maso zay ataon'ny fitsarana azy mandra-pahatonga ny fotoana zay tsarana azy ireo. Ka eto no anavako antsoavo antsika piraitan-drazana tsy ankanavaka manerana ny nosy. Hitanareo zavatra mitsanga io, mitranga amin'izao dia maneho fa resy ny firaisan-kinatsika ny fanjakana. Tsy sahy zany reo, matahotra reo rehefa ny tsirariny no ataondreo tondrozotra, rehefa ny tsirariny no ataondreo tarigetra, rehefa ny tsirariny no ataondreo filamatra, rehefa vonona tsika, mitsangana tsika, mijoro tsika, mahafantatra malemy ihany reo, mahay fa hoe misy fetrany ihany zava-drehetra. Jereo nareo tsy ampoizinareo fa nampiasa ny présidence na ireo zay olona zay akaiky andreo raha idonakafo amindreo matahotra amin'izao satria ny baribary loatra ny zavatra niseho tamin'ny 2 herinandro lasa zay dia ny mahakasika ny tantaran'ny Nepaly. Na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy tonga ao anatin'ny fony mpanao didijadona reny. Zany hoe ianao na président de la république na premier ministre na ministre na député mety milefa agnatin'ny tanimbary rehefa tonga ny fotoana sarotra, mety mandady agnatin'ny ranotay rehefa tonga ny fotoana sarotra. Hitatsika regny ka tsy misy te hiditra amin'ireny mihitsy na ny ray amintsika eto. Lesona reny, alain-tahaka reny ho an'ny mpitondra hoe zaho zay manana fahefana androany ty mety milefa rapitso na olobe koa mety mivadika aminy koa. Firenena tia tanindrazana raha manana rehefa nomena fitokisana anao, nomena andraikitra anao hitantana an'ity firenena tia dia tantano amin'ny tokony ho izy. Hoento ny programanao, hoento ny vinanao, ataovy matotra ny fitondrana ny firenena. Tsy raha raha tokantrano na kilalao ka zay tianao anaovana azy anaovanao azy. Saorako antsika piraitan-drazana asehoy hatrany ary manomboka izao ny firaisan-kinatsika. Tia leo fantranatsika, leo fangejanatsika, leo fijalianatsika, leo teriteritsika. Mahazo sambatra tsika mitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra manana herinaratra. Mety miadana tsika ao anatin'ny fampiasana rano fisotro madio, mety miadana tsika mahazo fitsaboana tsara sady maimaim-pona, fianarana maimaim-pona, vatsim-pianarana maimaim-pona ho an'ireo mpianatra mianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Azo tsika atao zany mahazo asa zany, tsy misy resoreso rehefa tsara tantana ny firenena. Zany no zavatra iritsika ka tambaro ny heritsika. Resitsika reo, resitsika zany herin'ny maizina zany, fa rehefa mifoatsika ambarako anareo ary ampodiko matetika tia rehefa tonga ny marina milefa vandivandy io. Zao reo resin'ny tahotra satria tsisy toerana aliandreo eto ary ampodiko ty teny ty, oren-tany, oren-danitra, aza misy milefa rehefa tonga ny fotoana. Avy aleo tsika ato hanadio an'ity firenenantsika ty. Aza misy miala hoe aho na ianareo manana nationalité na tsy manana nationalité, ato tsika efa mitsara ato izany nanao tsy mety izany nanao mety fa diovintsika ty firenena ty fa mendrika sambatra amin'izay voaka malagasy. Tsy fananany olon-tokana ty, tsy fananany kinamanamana ty, tsy ho an'olombitsy ty fa taranaka malagasy rehetrarehetra dia tompony Madagasikara. Ka zavatra nandroany iny ninonina ny fanazavana dia fandresena ho an'ny voaka malagasy. Niaraka nanao pression tsika, niaraka njoro tsika. Efa fantako ny défi miandry andreo tsy saindreo napiditra andregna fa ampidirana andregna amponja vonjimaika satria pitikafo mamaitrana. Kendritoana no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao ka mahaiza miaina. Tsy fampitahorana hoy aho teneniko aminareo zay fa vonona zahay ary pitarika reny nandroany reny efa nisedrany mafy zahay ary vonona hijoro atsy amin'ny farany hanohitra an'izao jadona zao hanovany ty firenena ty ambany fitondrany Jolaimboto. Misy lalàna ty firenena ty,
ka mijoroa anareo, mitsangana anareo fa ny marina dia mampilefa ny olona zay miseho azy matanjaka manao ny tsirariny. Naizanaiza misy an'io, tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto izy ny malagasy. Ny akanga maro tsy vakina amboa. Nasehontsika zao nandroany tsy sahy napiditra andreo olona reo any am-ponja. Tsy sahy hoy zao satria miandry an'izay pitikafo zay ny malagasy am'izao. Tsy maintsy maneno ny sarom-bilany ary tsy maintsy mipoka io. Amin'ny fotoana ialanareo amin'ny fitondrana, tadidio tsarovo fa folo avoen'ny fahafalian'ny Madagasikara ohatran'ny Baria Mandresy ny fahafalian'ny voaka malagasy. Na zao miresaka aminareo zao efa vonona ny omby zay anaovana fety amin'ny fotoana io. Miandry anareo satria mijaly ny voaka malagasy, mahantra ny voaka malagasy, tsy mila an'izao fitondrana zao. Sombavambahoaka no miteny eto. Misolo ny voaka malagasy, misolo tena ny voaka malagasy agnatin'izao fantrana zao. Tsisy tsy mikaikaika, asa tsy misy. Fampandrosoana inona moa hoentinareo eto nefa ny kibon'olona mosary. Ampy zay, tsy mila démagogie zahay, tsy mila provocation zahay. Rehefa mahatsapa tena fa tsy afaka mametra-pialana. Miala fa zahay tsy olembenana. Zay manaraka ny Clémence sy Baba sy ireo mpiaradia am'ireo mitsangana atsika manerana Madagasikara. Ampy zay, ampy famonona ny malagasy ohatrany miseho Toliara io. Hadalany zay manoana zavatra ohatran'io hoe gasy ray raha aminao, ray foko aminao, ray fiaviana aminao, tifirin'olo à bout portant dia mbola misy miaro any, mbola misy manao manipulation ihany, tsy azo atao zany. Tsy ekena zany. Tsy fananandrajoelona irery ty Madagasikara ty fa fanana mivoaka malagasy. Aoka zay stop. Ajanononareo ty fanompoa olombelo ty. Olombelona mitovy aminao reo ary tsy tokony ho atahorana velively. Zao mety maty, anao mety maty, atsika jiaby zao mety maty ary génération tsika ty mbola ho tapitra. Fa inona ny zavatra petrakitsika ho amin'ny taranaka mamparatsika. Ampy zay. Ampy zay. Ho an'izay mbola matory, mifoaza am'izay, tsangana am'izay, ataovy commentaire rehefa tsy manana force ianao, mitenena manaova vidéo, entano ny mpiaramonina aminao, mijoroa fa zotsika zany amitaky ny fahasambaratsika amin'ity firenena malalatsika ty, amin'ity tanindrazana iaraha manana ity. Aza velana olona ray roa telo anjakazaka, animbazimba, anambanimbany antsika voaka malagasy. Zay zany no afatra avy ety amiko fa feno ny fahafaliako satria tafita ny afatra. Ny foan'ny ray aman-dreny, teny président Ravalomanana, ny teny président cité ny Hajo Andrianarivelo, ny teny ireo rehetrarehetra ny mpanao facebookera manerana ny Madagasikara, ny emitra ny fitondram-panjakana amin'ny farany. Ny aino ny fitsarana, zany tadiavinay fitsarana maleo tena, tsy manavaka anizaniza ny rehetrarehetra samy ambanin'ny dalàna. Zany no zavatra takitsika, zany ny sordalana andrasan'ny malagasy, fa tsy mila démagogie, tsy mila lainga tsara lahatra, tsy mila olona mpamendrofendro lava sy mpandrangitra zay mety hiteraka korotana amin'ity firenenantsika ty eto. Sora koa ianareo rehetrarehetra zay nanoana nietsika zay nisy nandroany, tohizantsika hatramin'ny farany io ary aza manaiky hoy zao lembenana fa fotoanany zao, fijoroana zao sotra anareo ary hatramin'ny farany tsika miady, mijoro tsika, tsy memitra tsika ohatrany nataondreo razambentsika reo. Niady ho antsika ho an'ny fahalalahana, ho an'ny fahasambarana ary tohizantsika génération avy ety afara zany. Madagasikara ho an'ny malagasy, malagasy tompon'ny Madagasikara. Sotra to.